Aleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ary ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Amen. Miarahaba ampifaliana antsika tsirairay avy ny tenako ary manonona izany fiadanan'i Jesosy izany ho anao sy ny ankonanao ho atokantrano tsirairay avy ao. Amen. Ampifaliana sy ampanetretena tanteraka indray no hitondrako teny fampahirezana foeto amin'ity androany ity, koa manasa anao sahady haharitra iaino hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra. Mankasitraka feno anao izay manatrika izao fotoana izao amin'ity androany ity, ny tompo anie hanokatra ny masom-panahintsika tsirairay avy handray ny tenin'Andriamanitra. Fa alohan'izay nefa dia andeha isika hiaraka iombom-bavaka miketo alohan'ny tenin'Andriamanitra. Aleloia. Riray tsara indrindra azy any an-danitro, mankasitraka feno anao izahay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy izay mpanalalana anay, izay nanavitra anay, mpanome hery anay. Misaotra amin'ny famindram-ponao, misaotra amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny hery rehetra izay omenao anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo noho ny aina izay nomenao anay amin'ity androany ity, ahafahanay mivelona, ahafahanay mijoro, ahafahanay miaina amin'ity androany ity. Misaotra anao izay Tompo, zava-dehibe ny fitiavanao anay tsy tapaka isan'andro, isan'andro. Mankasitraka feno anao izahay. Amin'ity androany ity Tompo, sokafo no masom-panahinay tsirairay avy handray ny teny avy aminao. Tompo malalo, ny tenako izay hitondra izao teny izao, tsy manam-pahendrena ary tsy manam-pahalalana, tsy manana fahatakarana fa ny fanahinao masina no aoka hiasa ato anaty. Anazava ny teny rehetra izay tianao ambara amin'ity androany ity. Ho amitenena aminay Tompo fa miaino anao izahay. Ny voninahitra dia atolotray ho anao irery ihany. Mankasitraka indrindra Ray malalo. Haleloia. Amen. Amen. Ny teny izay hitondrana teny fampahirezana fohy amin'ity androany ity dia atao amin'ny Isaia 5:50 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7 dia ho tohizantsika eo amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohahevitra dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fiantsoana ny olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Aleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo rehetra izay mangetaeta, mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola, avy mividy ka homana. Eny, avy mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola na am-karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Mianoa dia mianoa ahy, ka ano izay tsara dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Atonga lany ny sofinareo ka mankanesa ty amiko, mianoa dia ho velombelona ny fanahinareo, ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho, dia famindram-po mahatoky na mpanantenana any Davida. Hotoizantsika teo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiava any Jehova dia mbola hita izy, niantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafohy ny lalany, ary ny tsy marina ahafohy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy.
Amena. Dia izay teny foy izay no hitondrantsika fampiherezana foy amin'ity androany ity. Ny lohahevitra izay hoentina amin'izay teny izay dia ny hoe fanambinana. Ny fanambinana, ary ny lohahevitra kely teo amin'ny teny izay nivakiana teo dia mivaky toy izao hoe fiantsoana ny olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia miantso antsika indray Andriamanitra handray ny fahasoavana, handray fitahiana. Ary ny olona anankiray rehefa nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra, dia ambinina amin'ny zavatra rehetra. Ambinina ny asan'ny nofo, ambinina ny asan'ny fanahy. Amenina. Dia hoy izy eto amin'ny andininy voalohany, ianareo rehetra izay mangetaheta makanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola, avy mividia ka homana. Eny, avy mividia divay sy ronono nefa tsy am-bola na am-karena. Haleloia! Tsara loatra ny tompontsika. Izany hoe fahasoavana sy fanambinana izany na fitahiana tsy voavidintsika vola amin'ny-karena, fa omen'Andriamanitra maimaimpoana ho an'izay manantona azy. Hoy izy hoe makanesa ianareo rehetra izay mangetaheta. Izay mangetaheta ny fahamarinana, mangetaheta ny fiainana mandrakizay. Izany fiainana mandrakizay dia katsahan'ny kristianina rehetra, katsahan'ny olombelona rehetra ny hanana izany hoe fiainana mandrakizay any an-danitra izany. Makanesa ianareo rehetra izay mangetaheta. Makanesa amin'ny rano. Ny rano dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra rehetra ato amin'ny Baiboly dia amelona ny fanahintsika. Fahasoavana izany, fitahiana izany omen'Andriamanitra ho an'izay rehetra manatona azy. Fitahiana, fahasoavana maimaimpoana. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy vidim-bola, tsy amin'ny-karena, fa ny fanetretena anatona an'Andriamanitra. Izay no takiany amintsika, satria tsy vidim-bola, tsy vidia-karena ny tenin'Andriamanitra, fa ny fanetretenanao anatona azy dia ampy hanambinana anao. Ary rehefa ambinina ianao, ambinina ny zavatra rehetra, ambinina ny ara-nofonao, ambinina ny fanahinao, dia raha ho avy tsy ho eleny amin'ny raholanitra Jesosy Kristy dia anisan'ny andovan'ny lanitra vaovao ianao, satria efa nambinina tamin'ny zavatra rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra dia maimaimpoana. Aoka isika hanantona azy. Amin'ny alalan'inona no hanantonantsika an'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fenoantsika ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy eto amin'ny andininy 7: tonga lany ny sofinareo ka makanesa aty amiko, ny ainoa dia ho velombelona ny fanahinareo, ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho, dia ny famindrapo mahatoky nampanantenana any Davida. Atonga lany ny sofinareo ka makanesa aty amiko, ny ainoa dia ho velombelona ny fanahinareo. Ny fakanesantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ny fiainoantsika ny tenin'Andriamanitra
dia amelombelona ny fanahintsika. Rehefa velona ny fanahintsika dia velona koa ny ara-nofontsika. Rehefa tahina ny fanahintsika, tahin'Andriamanitra, dia tahin'Andriamanitra koa ny ara-nofontsika rehetra. Fa ny takiny amintsika tsirairay avy dia ny hanantona azy. Ny hanantona azy, ny hanaiky azy, ny hatoky azy. Isika tsirairay avy rehefa natsoin'Andriamanitra dia nanaiky, nanolo tena teo anatrehan'Andriamanitra, nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Rehefa nanaiky azy tsika dia nisy teny izay no ampitandreminy antsika dia ny didiny. Tandremo ny didiko dia ho velona ianareo. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra. Maro ny didin'Andriamanitra izay voarakitra tao amin'ny tenin'Andriamanitra izay nampitandremany antsika. Ao anatin'izany ny didy 10. Ny didy 10n'Andriamanitra. Aza manan'Andriamanitra fa fahizao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny eny amin'ny aza manao sarin-javatra voasikotra. Aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mamono olona. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra anao. Matsarova ny andro sabata na masina azy. Aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Maro ny didin'Andriamanitra izay nampitandremany antsika. Dia hoy izy hoe tandremo ny didiko dia ho velona ianareo. Izany fahavelomanao amin'Andriamanitra izany dia fahavelomana mandrakizay. Amen. Hoy izy eto amin'ny 9 eto amin'ny tapany farany eto hoe mihaino ahy dia ho velombelona ny fanahinareo ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho dia ny fanekena dia ny famindrapo mahatoky nampanantenana any Davida. Andriamanitra dia nanome famindrapo ho antsika tsirairay avy. Ny antony havelomantsika androany dia mbola ny famindrapon'Andriamanitra ary nanao fanekena mandrakizay koa izy nanome toky izy ary nampanantena fiainana mandrakizay ho an'izay manaiky azy sy makatoa azy. Andeha ho jerentsika ny fanekena. Andriamanitra dia efa hatramin'ny voalohany mihitsy no nanao fanekena fa hampandova ny fiainana mandrakizay ho an'ny zanak'olombelona izay manara-dia azy. Andeha ho jerentsika ny ato amin'ny Salamo Salamo 7:20 ny faneken'Andriamanitra izay nataony tamin'ny Davida. Salamo 7:20 andininy 7 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famindrapon'i Jehovah no ho iraiko mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantary ny vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izao hodivonana mandrakizay ny famindrapo, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voadiko aho, eny efa nianina tamin'ny Davida mpanompoko aho hoe ampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho ka anangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Nanao fanekena tamin'ny Davida Andriamanitra fa ampitoetra ny taranaka faramandimby amin'ny seza fiandrianana. Nanao fanekena tamin'ny Davida Andriamanitra
fa ny fahamarinana dia ampitoerina ny an-danitra efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho. Andriamanitra no nilazan'izay hoe fa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho. Izao sy ianao izay mandray ny teny androany dia nahazo famonjam-po. Olona voafidin'Andriamanitra, tsy tonga foana ianao amin'ity androany ity fa nofidianao Andriamanitra. Nantsoin'Andriamanitra tany anatiny maro ianao matoa tonga eto ary manao fanekena amin'izay olona efa nofidiny Andriamanitra. Nampanantena fiainana mandrakizay ho antsika tsirairay avy Andriamanitra, ho an'izay mpanaradia azy. Ary ny fiainana mandrakizay dia tsy azo azy foana. Tsy azo azy foana ny fiainana mandrakizay fa misy fepetra be dia be asain'Andriamanitra ho arahantsika, dingana ho arahantsika tsirairay avy vao samy tonga n'izany fiainana mandrakizay izany isika. Dia amin'ity androany ity izao sy ianao nahazo famonjam-po. Nampaharetan'ny tompo ny famonjam-pony azahoantsika mbola manantona azy indray ankehitriny. Ianao izay efa nangatsiatsika, ianao izay efa natoritory, andeha isika anantona, iverina anantona an'Andriamanitra indray. Ary ianao izay mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy mihitsy, manatona azy anio fa izy hamelona anao, hamelombelona ny fanahinao. Ny fakanisana sy ny fanatonana eo anatrehan'Andriamanitra dia miandry ny fanetretenanao, miandry ny fanoloran-tenanao. Amin'ity androany ity raha nahatsiaro nangatsiatsika izao sy ianao, andeha hiverina indray, hisotro ilay rano velona mamelona amin'ny fanahy, ary tsy hangetaheta intsony ny tenin'Andriamanitra izay misotro ny rano avy aminy. Satria ny tenin'Andriamanitra dia mamelona antsika. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika ny fiainana rehetra momba ny fiainantsika tsirairay avy. Koa mahazo toa tsika mandinika ny tenin'Andriamanitra fa ao no ahitantsika ny tena fiainana. Hamelombelona ny fanahitsika, hamelombelona ny nofintsika ny tenin'Andriamanitra. Maimaim-poana, tsy vidim-bola, tsy amikarena, tsy am-bola hoy ny tenin'Andriamanitra fa makanesa ty amiko dia mividia. Ny fontsika no entintsika mividy ny tenin'Andriamanitra, ny fontsika izay manantona azy. Halleluja. Koa amin'ity androany ity izao sy ianao anisan'ny velona. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny mpitoriteny fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina. Fa eo amin'ny tapany voalohany misy an'izay hoe fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina. Mbola afaka manantena an'Andriamanitra ianao mbola afaka manantena ilay fiainana mandrakizay ianao amin'ny famonjam-po izay mbola nomen'Andriamanitra anao androany. Aza miandry ny ampitso fa androany dia manatona an'Andriamanitra fa afaka manantena izany fiainana mandrakizay izany, satria ianao mbola velonaina androany, velonaina ankehitriny. Manatona an'Andriamanitra fa maimaim-poana ny fanatonana azy amin'ny alalan'ny fanetretena izay anananao. Ary amin'ity androany ity dia manasa anao hanantona an'Andriamanitra. Ianao izay nangatsiatsika, ianao izay tratra ny fiverenan-dalana, mbola tsy tara ny fiverenantsika amin'Andriamanitra. Androany ianao dia hoy izy amintsika tsirairay avy hoe makanesa aty amiko ianareo rehetra mangetaheta.
Raha mangetaeta izany fiainana mandrakizay izany ianao, mangetaeta ny fahamarinana ianao, mangetaeta izany famindrapon'Andriamanitra izany ianao, manantona azy indray amin'ity androany ity, fa izy hamelombelona ny fanahinao. Fantatsika loatra ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia ho avy tsy ho ela izy. Ny ora sy ny fotoana sisa no tsy fantatsika. Ny ora sy ny fotoana sisa no tsy fantatsika. Fa andeha isika hiverina aminy sa ho tonga androany na ny ho alina na amin'ny fotoana rehefa avy eo Jesosy Kristy, ka isika nefa varimbariana, tsy manantona azy, tsy manakaiky azy, tsy misotro ilay rano velona izay mamelombelona ny fanahy, dia ho very ny fanahintsika raha ny ho alina Jesosy no avy. Ho andeha isika hanantona azy indray makanesa ianareo rehetra izay mangetaeta. Avy misotro ny rano, andeha higioka ny tenin'Andriamanitra isika izay mamelombelona ny fanahintsika tsirairay avy. Tsy vidim-bola, tsy vidim-karena, fa maimaim-poana ny fanoloran'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay, dia ny fanantonantsika azy, ny fanantonantsika an'Andriamanitra. Hiverenantsika ilay ato amin'ny Isaia Isaia 5:5, ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiava ny Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany, ary ny tsy marina ahafoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Amen. Mitadiava ny Jehova dia ny mbola hita izy. Mbola hitantsika izy ankehitriny, mbola eto akaikintsika izy ankehitriny, satria anisan'ilay nahazo famindrapo-tsika androany, satria velonaina. Andeha isika hanantona anazy, fa ho avy ilay fotoana tsy ahitantsika an'Andriamanitra intsony, satria tsika nomeny izao famindrapo izao ahafahantsika manantona azy. Fa rehefa hoe ho avy any amin'ny raholanitra Jesosy Kristy, tsy misy famindrapo intsony na fitahiana na fanambinana aorianan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Androany ianao dia asainy manantona azy, satria izy dia eto akaikintsika. Makanesa ty amiko, mila manantona azy tsika amin'ny alalan'ny fofeno fanetretena. Hoy izy eto amin'ny andininy fahafito, aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany, ary ny tsy marina ahafoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny. Aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany, izany hoe ny fiainantsika izay vitantsika efa hatramin'izay, ahafoyntsika ny fiainan'ny tany, fa hiaina ny fiainan'ny lanitra isika. Dia ny eto an-tanintsika dia efa afaka miaina izany fiainan'ny lanitra izany amin'ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fanekentsika ny didin'Andriamanitra, amin'ny fanantonantsika azy ampahanetretena, fanaovantsika ny asan'Andriamanitra. Izany dia efa fiainan'ny lanitra sahady. Dia ny mbola eto an-tanintsika dia efa mahita fiadanana miaraka amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fanaovana ny asa fanompoana azy, amin'ny fanaovana ny sitrapony. Alleluia.
ary aoka hiverina amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo izy eny ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Aleloia. Ninona zavatra pasehanao tany androany ianao manatona an'Andriamanitra mamela ny fahotana rehetra dia hamela ny heloka sy hamindra foa amintsika indray Andriamanitra. Aleloia. Rehefa miasa ao anatintsika Andriamanitra, rehefa feno fahafenoana avy amin'Andriamanitra isika, mangetaheta anatona an'Andriamanitra, mangetaheta amin'ny fahamarinana ary manatona an'Andriamanitra anio dia anantona anao izy, satria izy eo akaikinao ao. Rehefa manantona azy isika dia manaiky Andriamanitra hitondra ny fiainantsika. Aoka isika atoky an'Andriamanitra rehefa manantona azy amin'ny fofeny fitiavana tokoa isika, dia anampy antsika amin'ny zavatra rehetra izy. Ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahatokintsika azy, ny fanarahana ny didiny, ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra, manongilana ny sofina hiaino ny tenin'Andriamanitra, hakatoy ny tenin'Andriamanitra. Izany no takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ankehitriny. Ary rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia ho velombelona ny fanahinao, ambinina ny fanahinao, ary rehefa ambinina ny fanahinao dia ambinina koa ny nofinao. Manaraka ho azy ny asan'ny nofo rehefa velona ny asan'ny fanahy. Amen. Aleloia. Dia ny voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Makasitraka feno anao izay naharitra ny aino ny teny hatramin'ny farany. Aleloia. Hivavaka isika. Ry Tompo tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao izahay. Misaotra noho ny amin'ny teny izay namelombelona ny fanahinao, fanahinay tsirairay avy. Ny teninao dia teny velona, mamelombelona ny fanahinay tsirairay avy. Indreto izahay Tompo, izay natsara nangatsiatsika, na izay tsy mbola nanantona anao, indreto izahay hanantona anao amin'ny fofeny fitiavana. Mamindrafo aminay tsirairay avy Tompo, raha misy tsy araka ny sitraponao nataonay tamin'ity androany ity. Izay rehetra mangetaheta anao Tompo, fenoa ny fahafenoana rehetra mihoatra ao aminao. Tario amin'ny herinao izahay, tario amin'ny fanahinao izahay, aza velanao andeha irery izay Tompo, fa tantany sy vimbiny rakofy ao ambanin'ny elatrao. Ny voninahitra dia ho anao mandrakizay. Amen. Amen. Dia makasitraka feno anao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Raha mahaliana anao ny anaraka ny tenin'Andriamanitra tsy tapaka, dia manasa anao hisabonia ny pazy. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Aleloia. Amen. Amen.